Atong tanana dia manao haleluya mafy tsika rehetra. Miaraba tsika tsirairay avy. Miaraba tsika amin'ny anaran'i Jesosy tonga soa eto amin'ity foibe fiangonana Jesosy mamonjy ity. Saotra ny pasteur Jeanot tsika izay membre ao amin'ny Brown Frères Sampitandrina mitondra fiangonantsika avy any avaratra any. Mafana ny fiderana sady atsapana hery. Alleluia. Tompony tasy ny ankonany hita amin'ny fiangonana any Ambanja ny district any Ambanja rehetra. Alleluia. Miarabantsika ihany koa izay mpanaraka any amin'ny tambajotra seratserana eto Madagasikara na any ampita an-dranomasina. Misy izay fa matoa asiana ny lovolana tahaka izao dia misy antony lehibe eo amin'ny fiainam-pananao. Tsy ny mpitandrina akory namorona an'izao fa ny ray aman-dreny mpanorona frère Daouda no nanao izao fiona an'izao. Alleluia. Amin'ny paka dia asamy manao paka ny amin'ny toerana misy azy tsirairay avy. Fa amin'ny Pentecôte dia volana melo tsika raha sitrapony tompo mbola misy loha volana indra-pandeha. Pentecôte kosa dia miaraka eto daholo indray tsika. Raha sitrapon'ny tompo dia isy fifadikanana goavambe alohan'ny Pentecôte. Tamin'ny nanomboan'ny frère Daouda ny sœur Daouda ny fiangonana Jesosy mamonjy dia fahadianana 7 andro izy. Rehefa miverina teto Madagasikara izy dia nampianatra anay koa ny fahadianana 7 andro. Dia aleo ho alaitsika tahaka izany fifadikanana 7 andro zany. Io dia national mihitsy era Madagasikara. Hatrany amin'ny farany atsimo andrefana atsinanana dia ho an'ny defasana circulaire fifadikanana alohan'ny Pentecôte angatahana famindrapon'Andriamanitra, anamasinan'Andriamanitra amin'ny fiangonantsika. Aza matahotra fa tsisy maty amin'izany fa velona daholo. Ary na fahasalamanao aiza hiatsara ao aorianan'izany. Ny asa fivelomanao hiatsara. Ary aorianan'izany dia isy fifohazam-panahy goavambe. Taona 2025 fifohazam-panahy goavambe ho ataon'Andriamanitra. Ho fenona ny W banga rehetra. Be da be mpanota ho voataona aorianan'izany. Alleluia. Anentana antsika mba hanamafy an'ity foibe ity foana. Tanareo fa tiany hoe voninahitry ny Jesosy mamonjy. Alleluia. Zany no anentanana antsika foana hoe aleo tsika te analamanga mba eto ihany ny batisa antsika. Tamin'ny andron'ny frère Daouda izy dia tadiditsika fa tena tomona amina piso mihitsy ny olona gratuit avy any amin'ny toerana manodidina rehetra. Tany tamin'ny fotsiny moa izay tamin'ny fotoan'andro fa ny ale fotsiny no entonay fa ny retoro dia tonony frère Daouda. Tena misy antony mahatonga azy manao an'izany. Ary ny batisa rehetra amin'ny faritra Analamanga dia teto daholo. Satria tia mifoibe tsika ty. Tena mila hoe misy zavatra foana eto. Alleluia. Satria fantatry ny olona eran-tany zany hoe Jesosy mamonjy foibe akoron-drano zany. Fantatry ny fiangonana rehetra na iza zany hoe Jesosy mamonjy. Dia eto ny antsika eto dia samy mahatonga ny hoe isaky ny lovolana dia eto foana antsika. Fenotsika foana ty toeran'ity. Ohatra ny hoe ray aman-dreninao zao ohatra ataoko hoe any Meritsitosika ny ray aman-dreninao
dia makany foana isaka misy fotoana makany mena voninahitra na dia atao hoe any ambany vohitra na dia aty tanana ry makany mena voninahitra eo ny tanànatsika io any ray aman-drenitsika any lovatsika any netsika dia ohatran'izany dia mbola manentana atsika foana zay manao batisa rehetra dia etoria saotra ny ray aman-dreny pasteur atafitsika fa nitohizany ara-dalàna zany ary mbola mangataka zay mitondra Tokantrano tohizantsika mandra-piavin'i Jesosy zany mba ho voninahitran'Andriamanitra sy voninahitra ty fohibentsika ity hoe tamin'izany fotoana zany raha lasa nabavika nisy arivo natao batisa na anakoako eran'izao tontolo izao arivo manakoako na anakoako tena teto Antananarivo teto Madagasikara zany sabotsy batisa 300 lahady batisa 300 latsinainy batisa 300 ataotsika manakoako hoe zany fohibe Jesosy mamonjy zany dia zao mirahina ny Jesosy mamonjy rehetra amin'izany toerana zany ary misy fanaten'Andriamanitra zany misy Andriamanitra miasa izany zay miara-manaiky amiko manao amen daholo alleluia saotra ny tompo fa tena faly be zay fa tonga daholo nareo tonga daholo ny pasteur rehetra tonga daholo ny zanak'Andriamanitra rehetra androany manana lohateny lehibetsika androany lohatenitsika dia hoe tokantrano sambatra zay manana tokantrano rehetra ka ny tokantrano dia mba hatsangano eny tanana zay manana tokantrano tsika rehetra zao dia manana tokantrano tamin'ny lakamisy teto dia nitarika ny momba n'izany fianakaviana zany ny mpanompon'Andriamanitra toroteny tamin'ny lakamisy ho an'izay teto dia tohizantsika androany zany fampianarana nahafinaritra ary tena nahatsapa zay teto hoe nisy fanatren'Andriamanitra fivoriana tamin'ny lakamisy ariva tokantrano sambatra ao anatin'ny tokantrano anankiray dia misy ray reny zanaka finantolahy finantovavy fa ny faniriana dia mba ho tokantrano sambatra ny tokantranonao dia raha Jesosy rehefa mariazy matetika no mampianatra nyity lesona ity dia matetika mitenen'ny olona maninona pasteur raha ohatra ka mba entina ny ampiangonana mihitsy ny lesona satria tsy ary manatrika mariazy daholo eny ny olona rehetra fa matetika solo tena roa foana manatrika mariazy fa mba hoentina ampiangonana dia tao anatin'ny ray volana dia nahatsapa mihitsy hoe tokony hoentina ty ampiangonana ary tsy ho ana-Korondrano ihany fa ho an'ny Madagasikara ray manontolo ho an'ny olona izay mpanaraka ny mitambajosa serasera satria amin'izao fotoana izao dia hitantsika fa be da be ny korotana ny tokantrano any miady ny zanaka sy ray aman-dreny korotana ny mpivady korotana miady ny vinantso rafozana miady ny misy karazana korotana fisaraha-panambadiana etsy eroa zanaka sy ray aman-dreny ny famono vinantso rafozana tsy mahay miray trano kanefa le rafozana efa antitra ho aizandray moa izy fa tsy maintsy any amin-dravinato dia mitranga daholo zany zavatra rehetra zany fa mihintsika fa ny tenin'Andriamanitra dia manome vahaolana ao atsika mba hananatsika tokantrano sambatra raha mitondra kahe ianao zay mihitsy le Jesosy mamonjy hatrany am-boalohany ny mpivavaka ny Jesosy mamonjy dia matetika mitondra cartable kely foana satria tsy omby ny tanany firana sy ny baiboly dia mbola misy carnet kely andraisan'ny naoty dia afaka soratanao anatin'ny carnetnao hoe tokantrano sambatra alleluia mandeha ianao olona milaza hoe tena fijalinany ao anatin'ny tokantranonay tsy tamanao tokantrano dada sy neny aho
tena ohatra ny elokely mihitsy ozy ny sasany tokantranonay tena tsisy fiadanana ny tokantranonay korotandava ndray ozy izy ny sasany tena tahaka ny valalakarony zay ka mifanipaka toerana misy karazan'olona tena mitondra takaitra ka tapaka lalandra mihitsy no ny olana ao atokantrano misy karazan'olona mitondra areti-po no ny olana ao atokantrano ny sasany aiza dia misy fahafatesana mihitsy no ny olana ao atokantrano ry havana zany rehetra zany a dia asan'ny devoly zany rehetra zany fa kosa anaraka ny tenin'Andriamanitra tsika ary ny tsiraray avy dia anaraka ny ty tenin'Andriamanitra ity dia tsy ho elo ane ny tokantranonao fa ho lanitra kely manomboka amin'ny ty androany etika amen amin'ny olana rehetra zay mitrangy eo amin'ny fiainantsika dia manana vahaolana amin'ny baiboly ianao mety mamoy fo ianao mety firevitra ka mety lasa any amin'ny familotena mihitsy aiza fa androany dia manasanao mba iainy tsara ary fanamasany andresy lahatra anao tsy vita miainy fa mankatoa dia milaza aminao a fa ho tonga aminao zany atao hoe tokantrano sambatra amen misy an'reto tenin'Andriamanitra reto zay milazany amin'izany ao anatin'ny baiboly fa kitsika tsara reto a Kolosiana 3:7 andiny fa 12 ka hatramin'ny 17 3:7 andiny 12 ka hatramin'ny 17 dia mivadika tsika any amin'ny Petera voalohany 3:7 andiny voalohany ka hatramin'ny 9 dia mbola naverina koa zany a any amin'ny Efesiana 5 andiny 12 ka hatramin'ny 15 Efesiana 5 andiny 12 ka hatramin'ny 15 ny vaketsika voalohany aloha dia ny eo amin'ny Kolosiana 3:7 manomboka amin'ny andiny 9 amin'ny anaran'i Jesosy andiny ka hatramin'ny 17 ianareo vehivavy manake ny vadinareo arak'izay mety atao ao amin'ny tompo ianareo lehilahy tiava amin'ny vadinareo aza manao mangidy aminy ianareo zanaka mankatoava ny ray sy ny reninareo amin'ny zavatra rehetra fankasitrahana ao amin'ny tompo izany ianareo ray aza mampasositra ny zanakareo fandrao mamoifoy izy ianareo mpanompo mankatoava ny tomponareo araka ny nofo amin'ny zavatra rehetra tsy amin'ny fanompona eo maso tahaka mipilasitraka amin'olona fa amin'ny fahatsora-po matahotra an'Andriamanitra ary na inona taonareo dia ataovy amin'ny foa tahaka no an'ny tompo fa tsy ho an'ny olona alleloia Petera voalohany 3:7 andiny voalohany ka hatramin'ny 9 vakena amin'ny anaran'i Jesosy tompo 3:7 andiny voalohany ka hatramin'ny 9 ary toy izany koa ianareo vehivavy manake ny vadinareo mba ho voataona ny fitondratena ny vavy izy na dia tsy amin'ny tiny izy raha tahiny misy tsy mankatoa ny teny rehefa hita mifahadiova amin'ny fitondrantenanareo mianaka amin'ny fahatahorana ary eo ka ny firavahanareo tsy ho zavatra eny velany toy ny firandranam-bolo firava-bolamena na ny fiakanjoana fa aoka ho toetra miafina ao am-po izay tsy mety loha dia mifanamalemy sady miadana izay soa indrindra eo imason'Andriamanitra fa tahaka izany no niravahan'ny vehivavy masina vahiny izay natoky an'Andriamanitra sady nanaiky ny vadiny dia tahaka ny Sara izay nankatoany Abrahama ka nanao azy hoe tompo izay zanany vavy ianareo raha mba manao soa ka tsy matahotra izay famitahorana na inona andiny 7 ary toy izany koa ianareo lehilahy miaraha mitoetra amin'ny vadinareo araka ny fahalalana manajany hivavy tahaka mety atao amin'ny fanaka mahalemilemy kokoa sady mpiara-mandova ny fahasoavany fiainana mba tsy ho voasakana ny fivavahanareo farany miraisa saina ianareo rehetra mifamindrafo mifankatiava tahaka ny mpiralahy aoka ny korapo
manajany olona rehetra. Alleloia. Efesianina toko 5. Efesianina toko 5 andin'ny 20 ka hatramin'ny 5 amin'ny anaran'i Jesosy. Ianareo vehivavy maneke mivadinareo tahaka ny anaekenan'ny tompo, fa ny lahy ny lohan'ny vavy dia tahaka ny Kristy no lohan'ny fiangonana, ary izy mpamonjy ny tena. Fa tahaka ny anaeken'ny fiangonana ny Kristy no aoka anaeken'ny vavy ny lahy koa amin'ny zavatra rehetra. Ianareo lehilahy tiava ny vadinareo tahaka ny tiavan'ny Kristy ny fiangonana, ka nanoloran'ny tenany ho azy mba hamasina azy amin'ny anadovana azy amin'ny rano fanasana amin'ny teny. Alleloia. Manaraka tsara antsika fampianarana ty noho izany dia ezaka miandin-tsoratra masina be dia be ho antsika izay tonga eto. Tsy mivehivavy ihany akory no resana eto, fa ho resana eto ny aminareo vehivavy, ho resana eto ny amintsika lehilahy, ho resana eto ihany koa ny amin'ny ankizy, ary tsy adino ihany koa fa napetraka Andriamanitra ato ny amin'ny hoe mpanompo. Tamin'ny taloha dia natao hoe labona na mpanao labona. Taoriana dia tamin'ny voalohany indrindra aloha dia natao hoe mpanompo. Taoriana dia nomena anarana mpanao labona tamin'ny andro vazaha, dia tatoriana dia nomena anarana mpiasa. Fa amin'izao fotoana izao dia tsy fitenitsony zany rehetra zany, fa natao hoe mpanampy. Alleloia. Raha amin'izao mbola misy olona miteny hoe mpiasa dia avavy zany olona zany, fa efa mpanampy daholo izao ny fitenin'ny olona rehetra. Ry havana, iresaka aloha tsika ny amin'ny hoe vehivavy, tonga dia fandratsika avy hatrany izay nilazain'i Petera hoe ianareo, sy nilazain'i Paoly hoe ianareo vehivavy dia mankatoava ny vadinareo, maneke ny vadinareo. Zay zany le vehivavy. Raha te hanana tokantrano sambatra ianao dia ekeo ny vadinao. Marina fa mety ianao manapaizana, mety ianao mpampidi-bola, marina fa mety ianao koa fianakavianao manamaizy azy, ianao ihany koa mety mahay miresaka, fa izao ihany maneke ny vadinao. Mety ianao ihany koa mahay mitoriteny, fa maneke ny vadinao. Ary raha zany dia tonga aminao ilay tokantrano sambatra. Hoy ny apôstôly Petera hoe ny vehivavy masina fahiny dia tsy mba nirava-bolamena, na nanao vatosoa, na nanao volafotsy, tsy mba niravaka, fa ny firavaka ny vehivavy masina fahiny hoy Petera dia zao nanana fanahy malemy sady miadana izy. Alleloia. Ny toetra no firavahana ho azy, tsy mba niravaka izy fa nitoetra. Reny no ravaka, reny no haingony. Tamin'ny taloha tokoa rehefa hanambady ny ankizilahy dia tsy mba mijery bika na mijery tare, fa misy fotoana mihitsy jerena mihitsy ilay vehivavy, ilay zazavavy. Tsy nana izy misy mitsirika mihitsy any an-trano, misy mitsikilo mihitsy. Manahoana ny fitondrany anadahany, manahoana ny fitondrany rainy, manahoana ny toetrany, misy manara-maso. Dia hoentina any amin'ny fianakaviana edy. Dia niveza ilay vehivavy, raha ohatra ka tapa-kevitra ilay tovolahy dia mbola hoentina mandeha makany amin'ny razazavavy, dia ajerena ndray manahoana ny fanetsany, manahoana ny fiavavariny, manahoana ny fiavoketsany. Ny malagasy fahiny dia tsy maroditra tamin'ny taresy sy mibika, fa namaky azy dia ilay toetra sy ilay fahazotony ilay olona. Ho anareo ankehitriny tsy mahalala an'izany, fa ho naizanakantitra dia mahafantatra an'izany. Baiboly dia miteny fa ny vehivavy dia tokony hiravaka amin'ny zavatra tsara indrindra, dia ilay toetra malefana mitafy fahalemem-panahy ao tokantrano. Tahaka izany ozy izy no niravahany vehivavy masina fahiny, izay nanaiky ny vadiny.
Ry vehivavy masina fahiny zany misy amontsy masina tahaka ny ry Jezebely, tahaka ny ry Vasty, tahaka ny ry Mikaly. Fa reo masina rehetra hoy ny Baiboly eto dia nanana fahalemem-panahy. Tsy tokony isy vehivavy masika zany ao atokantrano, tsy tokony isy vehivavy kizitina, tsy tokony isy vehivavy kitikotonina, tsy tokony isy vehivavy kitombotombona. Fa ny vehivavy rehetra raha voalaza eto dia tokony hitafy fahalemem-panahy. Malemy fanahy ny fomba fiteny, amin'ny fomba fijery, malemy maso amin'ny fomba fijery, malemy fanahy amin'ny fomba fihetsika, amin'ny zanakao, amin'ny vadinao, amin'ny rafozanao, amin'ny mpanampinao. Tsy ampiny aleloia nareo. Zany no raha afaka ozy izy. Nahoana moa Jesosy monjany tsy miravaka? Satria namena ravaka hafa mihitsy ny vehivavy. Fahalemem-panahy. Mba tianareo feo tokantrano sambatra ny tokantranonareo. Aoka iray fo, iray saina, aoka hiaraka amin'ireo vehivavy masina fahiny ianao. Dia mangatao hoe tompo meo amin'ny fahalemem-panahy. Tsy fantatrareo ve fa Jesosy dia voalaza ny ten'Andriamanitra hoe malemy fanahy sady tsy miavona po Jesosy. Indro mpanjakanao izay mitaingina biriky, mpanjakanao izay malemy fanahy mitaingina biriky. Rehefa tafiditra ao anatin'ny fotsika Jesosy dia manana toetrany Jesosy tsika. Dia ilay Jesosy malemy fanahy. Azo atao miala ao anatin'ny toetra masika, tsy azo raisa onona. Ao anatin'ny toetra kizitina. Mila ny Jesosy miditra ao anatin'ny fonao. Aleluia. Hoy volazan'ny tao amin'ny Kolosiana hoe raha misy manambady tsy mino, tsy mivavaka, dia aoka asehony amin'ny toetra, amin'ny fiainam-panahy. Mety tsy voataona amin'ny teny ilay lehilahy, fa voataona amin'ny toetra. Fa tsy hoe tsy mino ny vady, tsy hostoka ny vady, manao an'izao ny vady dia elako ty. Hoy ny fiteny malagasy hoe misaobady tanora hozy izy ka manome zara ho an'ny sasany. Vao miala amin'io ny ray andro anao dia fa hozy izy hoe ray miala folo mandontom-baravarana. Tsy ao anatin'ny tenin'Andriamanitra zany, fa ny tenin'Andriamanitra dia izy hoe aoka aseho azy lay toetra maha-kristianina, lay toetra mahazanak'Andriamanitra. Vehivavy malemy fanahy, vehivavy mahakarakara vady, vehivavy mahakarakara ny zanany. Dia hozy izy ho resy lavitra izy, na tsy amin'ny teny izy fa amin'ny toetranao. Aoka hitory-teny ny toetranao, ry manambady tsy vovonjy. Ny mpangalabadin'olona dia tena fetsy, manao jokotsorika, masambokary. Raha matsika ianao vady ny tena vadiny dia ilay mpangalabadin'olona tonga amin'ny fahalemem-panahy. Raha tsy mahapasoka ny akanjo ianao vadiny dia ilay mpangalabadiny indray ilay mpangalatra tonga mipasoka ny akanjony. Raha tsy mahasafosafo ny lohany ianao dia ilay mpangalabady mahasafosafo ny lohany. Noho izany izay zavatra fantatrao fa atao mpangalabadin'olona dia ataovy amin'ny vadinao. Ody fity tsara indrindra izany. Amen. Voatazonao foana eo. Ary ny farany dia vovonjy. Ao anatin'ny Baiboly dia nisy tantarana vehivavy natao hoe Vasty. Ao amin'ny Estera 2:1-12. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Voalohany 2:12. Fa Vasty vadin'ny mpanjaka nandatsy nentina kany araka ny didin'ny mpanjaka nentiny tsy nirano-dany dia tezitra indrindra ny mpanjaka ka nirehitra tao am-pony ny fahatezerana.
nanao fanasana mpanjaka rehefa tena faly izy afoiziko ny tantara dia vasy ity koa nanao fanasana ho an'ny vehivavy rehetra vasy ity dia vehivavy tsara tare ary nieritreritra mpanjaka fa mba tokony asao vahoaka ny vady mpanjaka tsy fantatra zay fahasairana ny vasy ity fa rehefa natsofana izy dia tsy netona andeha tsy nanaiky ny te mpanjaka efa faly ery mba ampiseho vahoaka nyity vehivavy tsara tare ary ny olona efa niomana amin'ny teteka mafy be ho fandraisana ny vady mpanjaka fa niafatra avy any tsy tonga amin'ny vady mpanjaka nandatsy ho avy tezitra mpivory rehetra tezitra ministra tezitra zay rehetra teo tezitra mpanjaka no izany tena ety vasy ty raha tsy tianao no ahetin'Andriamanitra mankatoava amin'ny vadinao alleloia ny vehivavy tsara dia satroboninahitry ny lahy hafa nyfeverin'ny olona n'izao tontolo izao zany hoy ny olona hoe lay vehivavy tsara lay tsara tare tsara bika mateza zany tsia fa ny teny olona zany dia lay tsara fitondran-tena tsara toetra satroboninahitry ny lahy azontsika fakino amin'ny obolany zany alleloia obolana toko faraka ambin'ny folo andiny fahenina ambin'ny folo mbola ho avy ny any lehilahy rehefa aveo azafady toko faraka ambin'ny folo andiny fahenina ambin'ny folo fitezana ty a raika ambin'ny folo andiny fahenina ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy ny vehivavy tsara dia satroboninahitry ny lahy raha tsy mivadiso mifanoratra azy tato alleloia ho hitako ihany rehefa avy eo fa minao fa mazava aminareo zany fa ny vehivavy ratsy kosa dia loha ao anatin'ny taona manala baraka ny vadiny rehefa tsara ny toetranao ranabavy satroboninahitra ny vadinao ianao na iza na hatrany anaty bisy fa rehefa ohatra ao anaty bisy ao ianao miaraka amin'ny vadinao miady amin'ny olona otiana sy ao aloha manao toetra tsy mety dia mivadinao no miondrika marina sa tsy marina frère rehefa mandeha mamonjy fivorim-pianakaviana tonga any amin'ny fivorim-pianakaviana ianao manao toetra tsy mety ny olona miasa ianao mipetraka fotsiny toetra tsy tsara zany dia tiavanao ny bravavy ara-panambadiana aminao miteniteny foana ianao teny-dratsy amin'ny zanakao ianao dia mivadinao miondrika fotsiny inona zany fa fambaraka ho azy fa raha ohatra kosa ianao any amin'ny toerana zay andehananao miaraka amin'ny vadinao mampiseho mavehivavy tsaranao toetra tsaranao feno fahalemem-panahy feno fitiavana dia mivadinao mipitraka satroboninahitry ny lahy vehivavy tsara amen zany rahalahy 12:4 vakina amin'ny anaran'i Jesosy ny vehivavy tsara satroboninahitry ny lahy fa ny vehivavy manao zay mamindrana dia tahaka ny loha ao anatin'ny taolana aza manao zay ampahamelatra amin'ny vadinao fa omea voninahitra amin'ny vadinao dia raha Jesosy naiza any amin'ny toerana rehetra zay andehanana tsy ny atsara tarenao sy mibikanao akory ny voninahitra ho an'ny lehilahy fa lay toetranao tsara mahay miara-monina amin'olona mahay miara-monina amin'ny fianakaviam-badinao tsy miady aman'olona tsy kotokotonina tsy olona moratezitra tsy olona zay kizitina fa ianao dia olona tsotra dia ozy izy ny rehetrarehetra hoe sambatra rangahy iny vadin'izy io vady mifaralahy io nay mifidy faralahy vadin'izy io vady nganay vo tena nay mifidy nganay vo voninahitry ny lahy ny vehivavy tsara
fa fahafambaraka sy enatra ho an'ny lehilahy any amin'ny toerana rehetra zay andehanana ny ahitan'ny olona fa io vadiny ohatrany mihafahafa ohatry ny hafahafa miondrika fotsiny izy ny lehilahy moa tsy mba miteny eo no eo fa miondrika fotsiny izy menatra ome voninahitra amin'ny vadinao ranabavy dia raha Jesosy amen alleloia Mikala vadiny Davida rehefa napakatra ny fiarany fanekeny Davida dia nitsinjaka tena nididy nibitaka erany tapotanety faly fa rehefa hiditra tany an-trano izy dia niteniteneny Mikala tena afa-boninahitra ianao androany tsy nety ny zavatra nataonao lay fony Davida vao falifaly ravoravo satria nisy voninahitra Andriamanitra lehibe tonga dia nitapohan'ilay vehivavy tamin'ny rano mangatsiaka ny olona rehetra nakalaza sy faly tamin'ny Davida daholy ny olona rehetra miaraka mibitabitaka tamin'ny Davida fa ny vadiny kosa vao niditra tao an-trano dia tonga dia teny mafy teny entsana teny manindrona tao vadiny azy aza mba atao an'izany ny vadinao misy karazan'olona ne tahaka an'izany lay lehilahy any amin'ny fianakaviana lay lehilahy any amin'ny mpiaramonina teraterainy olona ery meny olona voninahitra ery lazainy olona mafinahitra fa vao miditra ny trano izy zavatra hafa no mitsena azy me voninahitra amin'ny vadinao ampifalio izy dia raha Jesosy nanomboka tamin'izay Mikala namily Mikala Andriamanitra teo dia tsy niteraka ntsony Mikala hitanao fa na dia Andriamanitra iza tezitra rehefa nanao tsinitsinina ny Davida i Mikala dia tezitra Andriamanitra tonga tezitra n'Andriamanitra Davida tsy niteny manomboka izao ry Mikala tsy miteraka ntsony hozoiko anao tsy miteraka ntsony fa nalahelo koa Andriamanitra amin'ny zavatra ataonao amin'ny vadinao ane malahelo koa Andriamanitra aza ampijaliana izy aza ampahoriana izy ampifalio ny vadinao ranabavy ao afaka mitsangana daholo feny anabavy rehetra azavady na manambady na tsy manambady azavady mbola nambady anareo tsy manambady reo amin'ny anaran'i Jesosy fa mba hoe tsara ny lehilahy amen mahazo toerana hoy voalaza amin'ny ten'Andriamanitra tamin'ny Eva hoe ianao ry Eva ozy izy dia zao ny vadinao no hanapaka anao izy hoe manapaka anareo ny vadinao manapaka anao fa tsy hoe ianao manapaka ny vadinao ny lehilahy ry havana dia niforon'Andriamanitra mialoha ary nataon'Andriamanitra tahaka ny endriny ary ny lehilahy dia manana saina mitsinjo lavitra tena hoe tsara zany ranabavy lavitra be fa ny vehivavy ara-baiboly zany sady ara-tsiansa mihitsy zany dia ny vehivavy dia nataon'Andriamanitra taty aoriana ary nataon'Andriamanitra ambany noho ny lehilahy noho izany tsy dia mahatsinjatra lavitra be fa raha ny lehilahy mahatsinjatra mazanga vehivavy atreo maiva-tanàna ara-baiboly zany jereo ane amin'ny ankapobeny zany en général zany araho ane fa matetika ny lehilahy rehefa mahazo vola dia tonga dia any amin'ny trano any amin'ny tany any amin'ny fianarana ankizy matetika ho afa tsy izy rehetra kory fa ny vehivavy atsy amin'ny mofo atsy amin'ny goûter atsy amin'ny akanjo atsy amin'ny inona koa kiraro ny lehilahy zany tonga dia ny lavitra no zany maneke ny vadinao tsy hoe ny rehetrarehetra kory zany manaiky vena rehefa amin'ny ankapobeny zany marina zany tokony atonga ny vehivavy manaiky ny lehilahy ary Andriamanitra mihitsy nametraka an'izany ny vadinao no aterany fanirianao ary izy no anapaka anao tsy mety amintsika le hoe miralenta mitovy tsy mety amintsika zany tsy ara-baiboly zany fa izao ihany an'Andriamanitra nareo vehivavy maneke ny vadinareo tahaka ny vehivavy taloha manao tompoko ny vadiny manao fa tompoko ny vadinao ianao mba tianareo vianana tokantrano sambatra atsangano hoe ny-tana zay tianana tokantrano sambatra azafady arao ty baiboly ty tafavoaka ianao dia ho tanteraka aminao le tsodrano dadabesy bebe hoe mazao vady etanana rianaka alleloia miainy tsara venareo
ankohonana ry amanetsara iresa efa nateraka indra fonjeny Jesosy indray sika ka le azy tinatranony amaina mafy be atsakamy zao ny tana sy ankoran'Andriamanitra makao amin'ny lehilahy ndray tsika zao hoy ny ten'Andriamanitra amin'ny Kolosiana zay mifaketsika teo aoka ny lehilahy ho tiany vadiny ary aza manao mangidy aminy sao dia misy lehilahy mampitondra mangidy amin'ny vadiny eto sao dia misy lehilahy manao sarotra amin'ny vadiny eto tsy manome vola amin'ny vadiny eran'izao tontolo zao nahataizanao eran'ny kontinanta dia zao ny vehivavy mipitahiry vola alleloia ny vehivavy mipitantam-bola fa ny lehilahy mipitady vola zay manaiky an'izany manao amen fa tsaiko loha zay fanararareo mivady tsy nainay koa le vehivavy mirobaroba be dia mifarany atsipany amin'ny lehilahy anareo mivady amin'ny fotsiny iny fa tsy tonony ety ambony pilipitra zany hoe ataovy zay fanarahanareo any fa ny tena marina ny vehivavy fa ny vehivavy kosa mila mahay mitantana mba tsisy mbadika indray ny raharaha lehilahy ny manao an'ity manao an'ry mieritseritra an'ry dia mifarany tavelany anaty posy any ny vola mifarany tsy lehilahy tsy andehanao bazary noho izany dia zao tandemy mba tsisy lehilahy mitantam-bola fa ny vehivavy mitantam-bola ary ny vehivavy tsy mahazo mirobaroba fa tsy maintsy mahay mitantana tsara mitsinjo ny vody andro merika ho zay izy hoe aoka tsy hanao sarotra aminy aoka tsy hanao mangidy aminy misy lehilahy manao mangidy amin'ny vehivavy satria mieritreritra ao mpanjaka ao an-trano mieritreritra ao lohany mieritreritra mandidy manapaka marina fa mpanapaka ianao fa io voalaza amin'ny baiboly hoe ny vehivavy dia tahaka ny fanaka malemilemy kokoa ary mpiara-mandova ny fanjakan'Andriamanitra ao anatin'ny tokantrano dia misy fanaka malemy misy fanaka mafy ohatra ny vilany fanaka mafy rehefa mitondra vilany ianao azonao vingivingy ohatran'izao fa rehefa mitondra vera ianao hoentinao moramora ohatra ny fitondrana atody marina sa tsy marina aza hoentina mafy ny vehivavy aza hoentina ny vehivavy aza mpitsaliana hoenti moramora izy aza teromy isan'andro izy fanaka malemy io malemilemy ny sainy malemilemy ny fony ny vata malemilemy tsy maharaka anao io hoenti moramora fa vehivavy samy miteny an'izany ranabafy hoenti moramora fa fanaka malemy fa misy lehilahy dia mirizariza isan'andro isan'andro voalaza ny tenin'Andriamanitra eto manajamy vavy tsy nandray misy lehilahy mieritreritra hoe zany hoe kapay tsy tafiry zany hoe na ina ataoko zany hoe ozeny zany hoe sabokosy foana dia manao zay tia natao manajamy vavy ajao ny fandriana ajao ny fanambadiana manao fa aleloa ny lehilahy zay mahasamanao aleloany amin'izany hoy ny ten'Andriamanitra atao amin'ny Efesianina fakitsika teo ny lahy no lohan'ny vavy tahaka ny Kristy ny lohan'ny fiangonana aoka ny vehivavy anaiky ny lahy tahaka ny anake ny fiangonana ny lehilahy ary aoka ny lehilahy eno tsara ary aoka ny lehilahy ho teny vadiny tahaka ny tiavany Jesosy ny fiangonana mba manahoana re fitiavan'i Jesosy ny fiangonana rahalahy ny fitiavan'i Jesosy ny fiangonana dia zao mandefitra amin'ny fiangonana foana Jesosy marina ve zany sa tsy marina nareo ve mba mahatsapa fa mandefitra amin'ity Jesosy mamonjy ity Jesosy atsangano ny tanana zay mahatsapa an'izany
fa ny Jesosy mamonjy hoe mahita olana foana ianao hoe fa tena misy Jesosy mandefitra ny ty satria ity fiangonana ty dia naorina tamin'ny teny fikasan'Andriamanitra ary ty fiangonana ty mbola mitory ny fahamasinana sy ny fahamarinana ka na inona eto mandefitra foana Jesosy. Alleluia. Dia tahaka izany lehilahy natao mandefitra amin'ny vehivavy. Amen na zany sœur. Fa tsy ny vehivavy ndraiky mandefitra aminao. Tahaka ny fitiavan'ny Kristy ny fiangonana tokony hitiavan'ny lehilahy ny vehivavy. Ny fitiavan'ny Kristy dia fitiavana mandrakizay ny hitiavan'ny fiangonana. No zany koa ny lehilahy tokony tia mivady mandrakizay. Mampalahelo zany lehilahy tsy tia mivadiny zany. Dia mijerijery vehivavy eto serony ataony. Tsy tia mivadiny. Tsy mampikarakara ny vadiny. Tsy amin'ny fitiavana ny vadiny. Rehefa tsy amin'ny fitiavana ny vadinao ianao misy olona mpangalabadin'olona koa any fitiavana aminazy. Kapokapohany zalany lamosiny. Ka tsy voakapoka ka. Meny zala sokola koa izy. Ianao tsy mameasika. Ao ka ny lehilahy tia mivadiny. Any fitiavana. Manao vamenina lehilahy rehetra. Alleluia. Aza mieritreritra ka ny anahy nefa antitra mivadika. Sarah nefa 20 taona fa mbola adalainy zalahy ihany. Ao ka ny fitiavana ianao. Tahaka ny fitiavan'ny Kristy. Ianao mila mandefitra frera. Raha ao anatin'ny tokantrano frera ka mbola misy lehilahy mandefitra, tsy rava zany io amin'ny anaran'i Jesosy. Raha miady ty ohatry ty matetika teneniko. Raha miady ny zaza 10 taona sy ny 15 taona, tsy maintsy ny pasteur foana mandefitra. Zay ambony foana mandefitra e. Marina sa tsy marina? Alleluia. Dia tahaka izany ny lehilahy no ambony, ny lehilahy manatsaina, lehilahy tahaka ny endrik'Andriamanitra, lehilahy manamboninahitra be, dia ny lehilahy mandefitra. Dia raha Jesosy manaova lehilahy ny vehivavy rehetra. Raha mbola misy lehilahy mandefitra anatin'ny tokantrano, tsy misy rava zany io. Ny vehivavy ane olona fo e. Rehefa tesy izy teneniny daholo io zavatra hatramin'ny anadandrenao teneniny daholo. Zay maha olona fo azy. Hatramin'ny lohanao lazay fa lopenao. Fa rehefa aveo izy amin'ny maha olona fo azy dia toy ny fony rehefa misotro rano mangatsiaka izy dia manenina izy ny amin'iny. Karaha izany hoe dia inona ny anadandreniko ny tenenao. Dia ina ianao dia tsy mandefitra ianao. Rava ny tokantranonao. Ao ka mba olony saina ny lehilahy. Ka miteny hoe rano mafana ny tenenanao an'iny, fo rano mafana, akatezerana ny tenenao zany. Za tsy mandray an'iny fa tiako foana ianao sery malala koa. Alleluia. Manana fandeferana ny lehilahy rehetra. Tahaka ny tiavan'ny Kristy ny fiangonana. Nao ka tiavan'ny lehilahy ny vehivavy. Dia raha Jesosy Kristy tia ny fiangonana mpamindra fo. Dia raha Jesosy mpamindra fo. Tena marina zany e. Mamindra fo amintsika. Za aloha tena mahatsapa hoe za ilay fiangonan'Andriamanitra fa tena mpamindra fo amiko mihitsy zany Jesosy zany. Nareo ve mba mahatsapa an'izany? Manao aleloia izay mahatsapa an'izany. Dia ny lehilahy koa tahaka ny tokony tahaka an'izany amin'ny vehivavy. Mamindra fo amin'ny vehivavy. Saotra betsaka misy lehilahy eo amin'ny 10 ao manao aleloia. Mamindra fo amin'ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainana. Tena ratsy mihitsy zany hoe lehilahy mikasy tanana vady zany. Lehilahy mandaka vady zany. Lehilahy miteny mahery ny vadiny zany. Fa ny vehivavy dia fanaka malemilemy kokoa. Indraindray zay mifaly. Tsangana kely aloha. Mifampizara zay
ndalo ao ampo miaramande hoany an-daneta misaina ny laneta asandrato ny tana dia manao aleloia mahazo toerana tompoko aleloia jerevy teo amin'ny kortianina voalohany toko fahatelo andiny toko fahafito andiny fahatelo ty kortianina voalohany toko fahafito andiny fahatelo fakitsika amianaran' jesosy amin'ny anaran' jesosy aoka ny lahy anao izay mety atao amin'ny vavy ary mba toy izany koa ny vavy anao izay mety atao amin'ny lahy aizany aleloia nareo mahafoaka zavatra be da be zany avy reny hoe mahafoaka zavatra be dia be zany nareo vehivavy a manao izay mety atao aminay dia nareo zahay lehilahy manao izay mety atao aminareo zay tianareo ataonareo aminareo a dia mba ataovy aminay dia mba zay tianay atao aminareo aminareo dia mba ataonay aminareo aleloia ohatra fotsiny izao tianareo vehivavy rehefa niavanareo tonga ao tokantrano a dia raisinay navarapatana dia mba ataovy aminay lehilahy koa zany a tianareo rehefa niavanareo a dia aminao nakoho dia mba aminao akoho niavanay sa hoana frera tsy angano ry zao ny tana zay frera manaiky an'izany aoka ny vehivavy ianao zay mety atao amin'ny lahy fa tsy hoe rehefa mivadinao raha lany tonga dia hatramin'ny famaky ny voarainao aminao nakoho fa rehefa mivady ny havanao dia ny havan'ny vadinao dia andrana mitsongo rambo mankaraka izy aoka ny vehivavy manao zay mety atao amin'ny lahy ary lehilahy dia ho hitanao tokantrano sambatra mila mizatra intsy mihitsy ao atokantrano ao rehefa ny havan'ny vehivavy ny tonga havan'ny lehilahy ny tonga dia ny vehivavy mandray azy dia le lehilahy am'izany a mody hoe mody sorona ry atokotany ry mody mamaky tay ry iany ambanivohitra fa le vehivavy ny tonga dia mody mandray azy tonga anareo dadato tonga anareo mahazo voninahitra mivadinao am'izay fa izy le zalahy iny ozy izy dadato iny anga any atokotany any fa iny anga mandrarahy dia zay vao mody tonga le tompokavana rehefa ay tongatonareo halleloia manana fihetsika tahaka an'izany ao tokantrano raha tonga nay ny havan'ny lehilahy tonga nay ny havan'ny vehivavy dia mody le vehivavy ary an-dakozy ary aiza tonga ao nery dadavary dia ozy izy le vehivavy raha izao izy dia tonga nareo dadavary tonga fa ahoana hosorana tantelo sa hosorana menaka sahoana vao ty trano ty mantsy vao trano vao nidiranay dia zay fa izy kalan'iny ozy zany le hava tsy kalan'iny anga tsy iny zatra marita be ry an-dakozy ary iny anga mivakivaky loha zany kalan'iny tonga nery dadavary ay venareo tonga ato ozy iny voalaza ny tena manina aoka ny lehilahy anao zay mety atao amin'ny vehivavy ary ny vehivavy anao zay mety atao amin'ny lehilahy mety aminareo ve zany tsisy olona mpianatra anareo amin'izany raha tsy mpanompon'Andriamanitra dia ho hitanareo fa izy tokantrano sambatra alleloia atsifotsofoka ifa ny zavatra rehetra ohatra hoe mifamela tsofoka inona hoe ifa ohatra hoe mifamihina ohatra ve mba mamihina anao mivadinao dia anao mijoro be ohatran'izao fotsiny mifaranao zany hoe melahy ary asifotsofoka ifa mifamihina mifanoroka alleloia ry havana zava-dehibe zany ny vehivavy inona mety ataoko amin'ity vadiko ty sy ny fianakaviana inona mba mahafinaritra azy dia ny lehilahy ko tahaka zany inona no ataoko amin'ity vehivavy ty sy ny fianakaviana sy mahafinaritra azy raha manao izany ao dia ho hita aminao fa tonga amin'ilay hoe tokantrano sambatra dia raha jesosy i abrahama sy isaka sy sara dia ny fampisangy fa tsy hoe rehefa misangy sara dia ozy
ozy izy Isaka izy moa Rebeka moa izy iny dia rehefa nisangana anankiray dia lasa nitsokana anankiray lasa maneligela eo fa tena mifampisanga mihitsy izy nitsirian'ny Farao teo amin'ny rideau satria le mpanjaka i Farao tiaka ny anabaviny laza mantsy izy anankiroa tamin'ny voalohany hoe mpianada i Abimeleka dia nilaza izy hoe mpianada mba tsy ho vonoana zany le anankiray nitsiriny hoe tena mpianada ay mifampisangy tsy hoe ndray fotsiny sangy fa mifampisangy tsy nilaza ny anankiray tsy fahamasinany zany ilay mpivady zany mety anao tsy mila an'izany lehilahy fa mivadinao mila an'izany alleloia mety anao tsy mila an'izany vehivavy fa mivadina rehefa tsy tianao mifampisangy aminazy dia sangin'ny olona any an-tsena any izy marina zany sa tsy marina tsy fahotana zany fa ilaina eo amin'ny fanehoana fitiavana dia rao Jesosy mifanome voninahitra n'aiza n'aiza hatrany anaty fiara hatrany am-panaovana vakansy ataizataiza hatrany ambanivohitra hatrany ampitan-dranomasina n'aiza n'aiza na mita birao aiza mifanome voninahitra fanampivady tsy mifampiteniteny amin'ny mason'ny olona mangina ianao fa ianao olona tena tsy aminy mangina ianao okaloha ianao zaiky mifanome voninahitra asivotsofoka ifa ny zava-drehetra amena hoe amena dia amena zany alleloia jerevy ihany lafy tsara amin'ny vadinao dia ho tianao izy avy mahita lafy ratsy amin'ny vadiny ary izy mahita lafy tsara eo amin'ny vadiny za aloha dia mahita lafy tsara eo amin'ny vadika atsangano ny tanany zay mba eritrereto loha ianareo mantsy le lafy ratsy foana ny hitanareo tsy amin'ilay hoe bika hoe fohy kely na lavabe na hoe petakorona na lavaorina na fotsifotsy na maintimainty na mavomavo fa le toetra samy mieritreritra kely 2 minitra dia ataontsika indray le isany andina hoe indraindray zay mifaly indray zay mitomany dia samy mieritreritra lafy tsara amin'ny vadina indraindray zahay mifary indraindray misy zaza very izany anaran'ity zaza ty landi ankadin-dratompo mity akadin-dratompo landi zaza aizy mamany ambadika mipilipitrato zany alaina sady tsy hoe zaza very efa zaza tafasaraka amin'ny reniny landi mamany alleloia aoaritsika verintsika izy avy mahita lafy tsara avy amin'ny vadiny tsangany any tanana aizy zany aizy alaivo karime raha tsara dia tianao ary ve mivadinao sady tsy tianao fa ny antsika lafy ratsy mifoana ny jerena ity palitao ty voazoko voatsela somary nisy lafy ratsiny zay somary lavalava zay izy ty dia namboarina kely dia rehefa amboarina moa zany dia misy miova kely dia rehefa mieritreritra an'izay tsy tianao azy ty mihitsy ahako dia efa niteny tamin'ny mpanjaitra zay mba ananjairo costara mainty aho tsy tianao fa rehefa jereko ny lafy tsaran'izy tia mijery fitaratra hoe toetra mba mety any izy zany dia jereko tena matevina be le lambany ary dia mitsatoka tsara dia jereko ihany koa ohatra ny tena atonina tsara na mihity izy na tsy mihity izy ohatra mety amiko ihany lafy tsara ny jereko dia nanaovako indray izy androany nefa efa nanaovako tamin'ny heriny ty zany tsy misy olona tonga lafatra zany fa misy clémandolo ny vehivavy misy clémandolo lehilahy fa izao raha tianao hitombo ny fitiavanao ny vadinao jerevy ny lafy tsarany
atsangano tana zay mahita lafy tsara ny amin'ny vadiny mba hampitombo fitiavanao ny vadinao dia mitenena tiako anao malala seria eto ambony tany tsisy atakaloko anao. Amen. Mety aminareo ve zany toriteny zany? Lafy ratsy ny foana ny jerenao ka io eny ohatran'izao ka io ohatran'izao misy lafy tsara ny vadinao io ary nomena Andriamanitra anao io. Andriamanitra nanakambana anareo fa lainga ny devoly za miteny ratsy io fa mila fifandevera. Ianao koa tsy tanteraka ianao fa misy lafy ratsy ny koa ianao. Raha misy zavatra tsy mety efefio fa fandalovana ety ambony tany fa nga io vadinao hatrany an-danitra any. Sasa mantsy milaza any akoatra totosaina tsy hatrany an-danitra eto ihany. Efefio ataovy zay atongafany any an-dany fa tsara ny vadinao. Amen. Fa ny lasa lava loatra fa ifakadiny sisa makany amin'ny ankizy indray tsika fa manaraka toy izany mpivadiny. Mety love zany toriteny zany tsy toriteny fa fampianarana. Mino fa tsisy mpivady saraka tsony aorinan'ity fa aorinan'ity aza dia betsaka mpivady ifapody. Alleluia. Resaka zanaka hoy ny ten'Andriamanitra hoe ianareo zanaka mankatoava ny ray sy ny reninareo ao amin'ny tompo. Dia amin'ny Exodosy milaza hoe manaja ny rainao sy ny reninao fa dia ho maro andro anao amin'ny tany izay rehetra omeny Jehovah Andriamanitra ho anao. Io ihany no didy misy teny fikasana amin'ny didy folo teny fanajana ray sy reny. Mahatonga anao maro andro fanajanao ny ray sy ny reninao. Alleluia. Dia hoy tanora kehitriny manao sport dia amin'izay mba ela velona mety marina ihany. Dia hoy tanora kehitriny hoe mba miezaka mba manalanala azy mba amin'izay mba salama tsara mety marina ihany. Dia manaraka régime tsara tsy ry havana. Ao anatin'ny Baiboly dia izao anisany mba ela velona ny fanajana ray aman-dreny. Ka raha tokony ho accident amin'ny tôbily ianao no fanajanao ny ray aman-drenao arovan'Andriamanitra ianao. Raha tokony ho accident amin'ny moto ianao no fanajanao ny ray aman-drenao arovan'Andriamanitra ianao tsy maty ianao. Raha misy olona manapozy ianao tokony ho tapitra ny andronao fa no fanajanao ny ray aman-drenao arovan'Andriamanitra ianao. Tsombetsombeta be ny fanajana ray aman-dreny ho an'ny zanaka. Izavy aloha ny teo ela velona atsangano daholo ny tana atao ny ray aman-dreny. Men'Andriamanitra tombonandro anao fa mampalahelo mahita ankizy manao tsinotsinona ray aman-dreny. Engany mba tsy ho tokantrano helo na tokantrano korotan-dava na tokantrano izay tsy ahitana fiadanana ny tokantrano fa ho tokantrano sambatra. Alleluia. Ianareo zanaka mankatoava ny ray sy ny reninareo ao amin'ny tompo. Aza menala elo ny ray aman-dreny, aza menala elo dada. Tsy misy tahaka ny dada zany anie, tahaka ny dada sy neny zany miantoka fianara, miantoka sakafo mba mandehana ny akafany dia hitanao hoe hafa ihany ny any amin'ny dada, hafa ihany ny any amin'ny neny no mitondra folovola, neny no ny ankindrinanare, neny nahitana masoano, hafa ihany. Ajao ny ray aman-dreny. Ataovy mizatra mahasambatra. Asafoy amin'ny namanao. Eo am-pisakafoananao dia mbola miconnecte amin'ny namanao. Raha tokony hifampiresaka amin'ny dada sy neny dia connecte amin'ny namanany. Izy rembony aminao ny namanao sa ny dada sy neninao. Samy miteny hoe dada sy neny. Alleluia. Ataovy mihoatra lavitra no fifandraisanao amin'ny namanao, fifandraisanao amin'ny ray aman-dreninao. Raha manana fotoana adiny roa isan'andro hoe fandraisanao amin'ny namanao, ataovy manatombony any dada sy neny, ataovy fotoana adiny 4. Dia raha Jesosy tsarovy raika izy tsarovy ry zanaka fa ninona nataonao dia meralo amin'ny dada sy neny. Any ambanivohitra any na hividy omby aiza dia tsy maintsy miteny amin'ny dada. Fa mahagaga ny ankizy ankehitriny hanambato fa tsisy akerahera amin'ny dada. Efa soram-panambadiana vao miteny hoe isoram-panambadiana ary dada. Nefa omby aiza andao hividy omby tsika eny
eny Alarobina Ambatomanga na any Ameritsatosika fa ahoana andao satria tsy haiko mivita zany. Misy zavatra hoe tsy araka ao fa ny ray aman-dreninao efa nahita zavatra be dia be. Za zao efa nahita zany hoe olona natao mariazy ny asabotsy ny alady ny saraka. Za zao efa nahita zany hoe natao mariazy heritaona ny saraka. Efa nahita mpivady be da be, olana mpivady. No zany le ray aman-dreny zany efa nahita zavatra be da be, afaka mananatra tsy manitsy anao izy. Marina fa mety tsy maharaka atsika izy amin'ny resaka saina, tsy maharaka atsika izy amin'ny tanjaka, tsy maharaka atsika, fa manana expérience, efa nahita zavatra be da be izy. Ary mety tsy mahay baiboly akory no hainao izy fa afaka manome ohatra be da be anao. Hoe tariananina tary letsy raha manao letsy izy dia ohatra ny lahy mihitsy nazo ny zanaky ranona raha be vazaha tary. Tariananina tary rikiala ohatra ny rio mihitsy, tena anankiroa zay nitratra ny ohatra n'io fa mitandremindry. Efa nahita zavatra izy, afaka mananatra tsy manitsy anao mba tsy hahatonga anao anao anjabany ankatoaviny raisiny reninao. Manao haleloya ny ankizy rehetra. Amen atsika ray aman-dreny. Tokantrano sambatra. Mampalahelo mahita an'izany ankizy miterina ray aman-dreny satria efa misy volom-bava. Manao tsinitsinina ray aman-dreny satria manam-pahaizana kely, satria manao an'izao. Mampalahelo zany. Aoka mba ho lanitra kely ny tokantrano, ajao ny ray aman-dreny. Aleluia. Izy avy indray mahita ny lafi tsara eo amin'ny dadany sy mamany, tsangano ny tanany ankizy rehetra. Zay manana ray aman-dreny rehetra ary mieritreritra kely. Izy avy mahita lafi tsara eo amin'ny ray aman-dreniny, tsangano ny tanana zavatra. Averiko ny ray fa misy tsy manangana. Nareo ve mba mahita lafi tsara eo amin'ny ray aman-dreninareo? Tsangano ny tanana. Ampidino ary izy indray mba mahita lafi ratsiny eo amin'ny ray aman-dreniny, atsangano ny tanany. Aza asiana tahotra fa misy foana io, fa ajajerena amin'ny lafi ratsiny fa jereva amin'ny lafi tsarany. Amen. Dia tombo ny fitiavanao ny ray aman-dreninao ary lasa tsy atlakalinao naizana izy, fa tsy rehefa maty le ray aman-drenina zay ry dada malalo, ny neny malalo, dia mbola velona ny ray aman-dreninao dia atao hoe dada malala. Mafy be ny hoe dada malala, dada malala. Mbola velona ny renao dia atao hoe neny malala. Amen. Fa tsy nian'le ankizy zay maty tany ambanivohitra dia nisy faty, maty le teo amin'ny 15 taona n'le rangahy. Tonga avy taty Antananarivo le ankizy, maty papa, maty papa. Dia izy efa maty ny tena atao bizoko, efa mangatsika be natao bizo. Dia izy ny olona tamin'ny velona izy tsy nivanginareo, tamin'ny velona izy tsy nirara iny, tamin'ny velona maty hoe bizo dada. Efa mangatsika be, efa misy vehivavy. Dia mbola velona ny ray aman-drenao aneo fitiavana. Amen dia amen. Farany ny mpanampy sy mivinanto vavy. Aleluia. Hoy ny tenin'Andriamanitra tao amin'ny Kolosiana 3:7-8. 3:7-8. Mitsangana kely tsika mamaky an'izay. 3:7-8. Ianareo mpanompo, maneke ny tomponareo araka ny nofo amin'ny zavatra rehetra, tsy amin'ny fanompoana eo maso tahaka ny mpilasitraka amin'olona, fa amin'ny fahatsoram-po matahotra an'Andriamanitra. Maso toerantsika rehetra. Ary misy tsy mitsangana tao. Rehefa tsy jerena sasa dia tsy mitsangana. Pastera tsy maintsy mandevitra foana. Marina zany sa tsy marina? Rehefa pastera rangano tsy mahay mandevitra, korotambelona foana io. Fa pastera zay ambony ihany no maninona? Jesosy mandevitra amin'ny fiangonana, pastera mandevitra amin'ny fiangonana, lehilahy mandevitra amin'ny vehivavy, ray aman-dreny hoe mandevitra amin'ny ankizy sa tsy mandevitra izy, mandevitra amin'ny zanany, atsangano ny tanany. Marina zany ka. Resy lahatra ve na rasa tsy resy? Eto indray le hoe mpanampy. Taloha izy io dia natao hoe mpanompo. Dia tato aoriana tamin'ny andron'ny Frantsa dia la bonne, ratsy be le anara. Dia tato aoriana kely rehefa nialina dia atao hoe mpiasa. Dia tena novana rehefa niana zava hoe mpanampy. Aleluia. Dia
dia nareo mpanampy izy mankatoava ny tomponareo. Ary rehefa manao zavatra nareo aza atao hoe ho an'ny patronko ty fa ataovetranay ho an'ny tompo. Dia matahora ny patronareo. Alleloia. Dia amin'ny fahatsoram-po dia miasa amin'ny fonao rehetra ary ao ko mba hatoky ianao hatramin'ny ariary hatrany amin'ny bilany ara-potoana. Dia hitanao fa ozy izy hoe tsy ilay patronao no andraisanao ny valosoa fa any an-danitra ny andraisanao valosoa. Alleloia. Io mpanampy io zany rehefa manao zavatra amin'ny fo dia aza mieritreritra ilay karaha misaky ny farany volana fa mieritrereta hoe andraisako tombotsoa any an-danitra ity zavatra ataoko ty. Dia manaova tsara, miasa tsara, manaova arak'izay aza mieritreritra avela ho any mihitsy. Tena zanak'Andriamanitra zany rehefa miasa any amin'olona dia apetraka mihitsy le resaka hoe karama. Fa ny zavatra tenenina sy ao anatin'ny fo dia hoe andraisako valosoa any an-danitra. Amen. Voninahitra sy rafosana. Izay manam-boninahitra manao aleloha daholo. Izay manan-drafosana manao aleloha daholo. Alleluia. Dia raha Jesosy mampalahelo anie mahita an'ilay hoe ray aman-dreny. Ray volana izy any amin'ny kalafara. Tsy tamanamana any. Tsy zaka ny voninahitra lahy. Alefasana amin'ny ngana ivondray. Tsy zaka ny voninahitra vavy. Alefasa amin'ny ngana matondray. Tsy zaka ny zana. Alefa arindray. Ao amin'ny Baiboly dia nisy mpovoninahitra sy mpirafosana. Ao amin'ny rota vakitsika izany. Alleluia. Dia raha Jesosy raha lasana vavy. Irota sy naomy. Alleluia. Ovakitsika ao amin'ny rota toko voalohany 2:4 ka hatramin'ny 7:10. Sao ny tenin'ilay voninahitra vavy 2:4. Fa io rota aza manery aho hiala aminao sy hiala amin'ny fanarananao fa izay alehanao no alehako ary izay itoeranao no toerako, ny firenenao no fireneko ary ny Andriamanitra no Andriamanitra, izay hafatesanao no hafatesako ary koa ny andevenana no ary izay hafatesanao no hafatesako ary ihany koa no andevenana. Alleluia. Jerevana izy zany voninahitra vavy. Mihaino tsara avy amin'ny voninahitra vavy rehetra. Manao alleluia izay voninahitra rehetra anisan'izy. Voninahitra vavy mifikitra amin'ny reniny. Tena toko fampanantenana ny reniny. Fa tsy ilay voninahitra vavy ilay mbola miteny any aminay ihany. Io rota tsy miteny hoe any aminay. Fa ozy any amin'izay misy anao misy ahy. Nareo voninahitra vavy zany dia miteny amin'izao fotoana izao manomboka androany fa tsy any aminareo any Anosilava tsony. Raha ataoko avy Anosilava ianao fa any amin'ny vadinao any Sainte Marie. Rehefa miteny ianao hoe any aminay dia any Sainte Marie any amin'ny vadinao zay. Raha teo rota ianao marina ane zany. Izay isanao no isy aho izy izay hafatesanao dia any koa any aleviny. Dia hoy izy malagasy hoe kalavereza faty ty. Alleluia. Ara-Baiboly zany dia ho hitanao fa hifankatianao sy ny rafosanao. Fa io matetika ny zavatra misy voninahitra sy rafosana miady korotana. Faoka angataka amin'ny tompo anao ka hiteny hoe Jesosy ao. Raha misy fiteny malagasy hoe raha tiana mivady dia maninona? Ny amin'ny malagasy zany tsy mba raha ohatra ka hoe tiano fantatra hoe tiana le vady dia tsy mba dia le hoe le tiako anao vady eo zao vadika eo zao vadika eo dia safosafoana ny lohany. Tsy dia zany fa ny amin'ny malagasy ny ahafantarany fa tianao ny vadinao. Eno tsara fa tianao ny vadinao dia any amin'ilay fanaovanao tsara ny amin'ny rafosany. Engany mbola izany foana malagasy. Alleluia. Raha mivady ny tiana ny tsinjova ny rafosanao atao inona? Tsinjova mandeha ampisehoy any amin'ny rafosanao ny fitiavanao ny vadinao. Amen. Lehilahy koa ane tahaka an'izany izavy ny tia mivadiny atsagnano ny tanana dia ampisehoany amin'ny rafosanao. Dia vehivavy koa izavy ny tia mivadiny dia ampisehoany amin'ny rafosanao. Ekenareo rehetra fa zany rehetra mangina be nareo zany. La
ilay rafosana indray tejerefo tsara ho an'izay rafosana rehetra tonga eto ao amin'ny rota ihany toko fahatelo andiny voalohany ozy izy dia hoy Naomi rafosany vavy taminy tsy hitady fahatsarana ho anao va aho anaka mba hasoanao averiko indray tsy hitady fitsahara ho anao va anaka mba hasoanao zany rangano tena rafosany zany mitady zay ahatsara ny vinanty vavy manao valeloha daholo ny vinanty vavy na tsy nanao izy teo aleloia mitady zay ahatsara ny vinanty la fa tsy hoe rafosana mikendry ny anapotika ny vinanty vaviny satria tsy tafiditra taminy satria tsy zao satria na verse zao izy ilay rafosana fa rafosana Naomi dia laza eto baiboly sao izy Naomi tamin'ny rota zay vinanty vavy zany anake za marina fa rafosanao fa za mitady zay ahatsaranao zay tsisy ampisy fiadanana aminao tianao ve mba ho tokantrano sambatra ny tokantranonareo ny vinanto mifikitra amin'ny rafosana ny rafosana manao zay ahatsara ny vinanto tokantrano sambatra tahin'Andriamanitra daholo tsika rehetra raha lasana bavy amena mafy be zany dia rao Jesosy ry havana ndao tsika hivavaka ao any tokantrano rehetra androany mba hisy lehilahy feno fandeferana sy fahalemem-panany mba ho bedabe neny lehilahy manaja amin'ny vadiny tsy manitsakitsaka amin'ny vadiny ary izy vehivavy bedabe mananky amin'ny vadiny manome voninahitra amin'ny vadiny ny vehivavy tsara manome voninahitra ny lahy mba isan-kisy bedabe neny aleloia manaja ray aman-dreny mba hisy vinanty vavy bedabe ne hifikitra tsara amin'ny rafosana ka tsy hafoy azy hikarakara azy tahaka ny Naomi tahaka ny rota ary isy vinanty vavy bedabe na dia efa antitra izy Naomi efa tsy mahavita nininy fa miezaka kosa na dia ao anatin'ny fanterana zay inona mahatsara n'ity vinanty vaviko ity aleloia tsy manam-bola tsony Naomi omena ny rota tsy manana akanjo izy omena ny rota fa miezaka ny fony rehetra kosa izy sy ahatsara ny vinanty vaviny satria tiany ny vinanty vavy feramonina lanitra kely ary dia jereva ny tahin'Andriamanitra Naomi sorota na dia samy maty vata izy zareo tahin'Andriamanitra ary lasa olona malaza sy manamaizy azy izavony teo tahin'Andriamanitra tokantranontsika rehetra ny mba ho tahin'Andriamanitra mba hisy rivotra vaovao atmosfera vaovao ny tokantrano rehetra mba ho tanteraka aminareny ny tokantrano sambatra zay manira za manao amen tokantrano feno fifandeferana tokantrano feno fitiavana tokantrano feno fahalemem-panahy tokantrano misy fifampiresana tokantrano misy fifampidinina tokantrano miorina amin'ny tenin'Andriamanitra vavaka ho anareo zay pasteur rehetra mba miakatra ty dia vavaka ho an'ny tokantrano rehetra zay pasteur rehetra voatokana aloha androany rehetra rehetra mety ve nareo bedabe ny mitondra problema na tokantranony aminay na zanaka sy ray amin-dreny na mpivady na vinanto sy rafosany fa androany hivavaka ho anao zay ravany asany devoly aleloia ndao veritsika le hoe ankonan'Andriamanitra aleloia ankonan'Andriamanitra tsangana daolonareo amin'izao fotoana izao Dai
tuna ni alayin tiara nito dalia si tiara mama ini luasa tiara kata juang dan pamila tiara man lai fana se si tiara lai di fana se na sada tiga dana tiga Samialu. Hallelujah. Ci sarà che ci non c'è sosto. Dietro di abiti si sotto. E tu si avete mandato. Fafawan tukatan now. Mitene na wete soso. Matof tukatan sambatra tukatan. Ni fafaye now. E non andava ni a santevul tura fikurtana na je soso. E non andava ni a samai samtunda hard je soso. Si fifa casa wana ret. Ramislav rats ni tanom fad now nan sanaka. Nan refusa now. E tombava kan duam bayu fais. Bayu fais. Anu van fjärden är demant. Arokai tena demant now. Fatina och yakuna now. Tina och yakuna now. Halleluja. Halleluja. Jesus topo. Favak säga min aran Jesus. Han säger att tunga till tom till maretti. Ja sam kelsen funate now. Anawasa de pe now. Ravan ya santefu. Tefu sem tunda hat. Tefu sem tunda kuruta. Tefu sem tunda gula. Ane tukatan. Amne naran Jesus. Amne naran Jesus. Ravas put. Asino fifan de fer. Sami fava ka wanakunan. Fava ana nakunan na sambatra now. Hallelujah. Mia saia no tumpo. Mano faça de pena. Am se ufni head now. Tang on my head. Hallelujah. I know a tongue sambatra it. And so. Fava ka no tumpo. Ya samke. Ya samke. Jesus tumpo. No ya Jesus. No one here now. Tang on my head. And we yeah. Jesus,